Fotoana sainy tondra amin'izao fotoana izao koa misy ny ady ataon'ny andriamatoa filoha mihitsy no miteny hoe miady amin'ny fakana kely ny zaza dia ilaza aminareo zay satria tsy niteny zay hatramin'izay fanangina fa ry zareo no niteny foana ary niteny foana zay manaja ny asan'ny mpitsara, manaja ny asan'ny mpanao fampitorana, manaja ny asan'ny fitondrana rehetra zay dia tsy niteny, tsy manisy pression n'aiza n'aiza fa miandry nahazo rariny ry zareo ny amin'ny fitsarana ary ankehitriny zay dia miorooro satria mampiorooro be ry zareo fa mahazo rariny any amin'ny fitsarana. Nefa ny fitondrana zao tsy manana mihitsy hoe efa saika ho alain'izy ireo atao kidnapping, efa nalainy mihitsy moa fa tsy azo natao kidnapping ty zanako atao kaiketo ty afaka mitantara an'izany izy efa nampiakarina fitsarana zany zavatra zany fa tsisy tohany hatramin'izao dia te hisintona mihitsy zany zay hoe efa tamin'ny 6 mars zany zavatra zany nataony zareo kidnapping nataony zareo ary mirere zareo tsy matahotra manao an'izany zavatra zany ary ankehitriny moa izy dia mahazo rariny any amin'ny fitsarana zay rehetra ataony fanakorontanana ny asan'ny vadiko no ataony zay rehetrarehetra fieritreretana anao ampimamba ny ao amin'io asan'io vadiko amorona ny lainga sy zavatra rehetrarehetra tsy misy dia zao izy dia mampiorooro fa na inona na iny zany ataony dia manany rariny izy any amin'ny fitsarana ary zao izy dia mampitahotra mihitsy zanako mbola misy kely hiaraka hianatra amin'ity zanako ty ao amin'ny collège nanaovany an'izay tentative na kidnapping izay dia miantso zany mpitondra fanjakana mihitsy ministre fitsarana ireo syndicat mpitsara SMM andriamatoa procureur général mba mangataka amin'ny talao tompo jereo ty zavatra ty fa ny ain'ny zanako majinika tena majinika aloha anatin'izany ka raha ny lehibe no mifanditra tompoko aloha ny ankizy tsy ampidirina fa efa koritany ny fiainanay menakavy efa laha mibaraka tanteraka raha atao hoe mipiridana dia efa mipiridana zay menakavy dia mbola tsy mionona izy ireo amin'izao fa mbola manao ny ataony ary milaza izy fa mbola nonga-panjakana koa mivadiko nefa dia miady hoaniny tarika posy mahantra 17 any tamatavina taony amin'ny fomba hoana moa no anonganan'olo tokana fanjakana zay zao raha miady mafy tsy hotratra ny kidnapping manana an'izany anonga-panjakana izany zay hoe dia hitaraina tahaka izao. Tsinainy 6 mars avy sakafo atoandro amin'ny 12 sasany dia efa hiverina andeha ho any am-pianarana dia akanjo ry zareo hitako teo akaiky ny fianarana dia avy eo hitako ry zareo dia efa sady natahotra ihany dia jereko fotsiny zareo dia no ny hitany nasiany kodibekera ny namany anaraka anahy dia avy eo natahotra dia nitsoaka katrany am-pianarana miazakazaka dia ry zareo koa nanaraka anahy miazakazaka dia tonga tao amin'ny tokotanim-pianarana izy ireo ary tsy niala teo zareo fa zanany dia niafina tany amin'ny fitsy efa natahotra zareo niazo teo dia efa namba minitra vitsivitsy teo dia izay vao mivoaka tao amin'ny WC dia zareo fa tsy hitako tao tsony. Efa intelo zany miakatra tany amin'ny fitsarana efa any amin'ny fitsarana zany izy io amin'izao dia efa intelo zany hoe misy fiantsoana foana tonga eny izay asaina olo fotsiny fa tsisy dia efa niandry zay tompoko manaja ny asan'ny fitsarana sy ny ankety rehetra zay efa mandeha niandry zay la na tena hoe izy toy izy hatramin'izao tsisy ary ny filoham-pirenena prime ministre ny manam-pahefana rehetra sy ny hatramina ny SMM sy ny syndicat mpitsara eo dia samy laza daholy fa hiady amin'izany fakana-keriny izany sy ny fanaovana herisetra amin'ny ankizy zay mahatonga anay zao zany zay miantso satria efa intelo zany angamba efa mba niandry zany zay efa nanginy zay dia niandry zay matoa zay tsy niteny mihitsy hatramin'izay tompo ary indrindrindrindra eo anatrehan'ilay fampiororona mbola ataondry zareo amin'izao mbola mampiororo zareo satria zany mampiseho izy hoe mahazo rariny izy amin'ny fitsarana dia efa tsy matahotra tsony izy zany zay rehetra ataony fa dia afaka manao zay tiany atao izy satria zany izy ireo ohatrany hoe nieritreritra mihitsy amaly faty angamba ny fieritreretany hoe vadiko no napiditra ponjana azy dia any amin'ny zanakay no amaliny faty ilay izy nefa ny tsoko tsara mihitsy fa tsy ho vadiko no napiditra ponjana azy fa ny braony tamatavy
dia nefa nyizany moa amin'ilay olana misy amin'ny zareo dia tonga dia raisiny foana hoe mivadiko nampiditra aponja azy.